Faritra miavaka sady manana maizy azy ny faritra Sofia amin'ny resaka famokarana. Velaran-tany 103 hektara no efa rakotr'ala ao amin'ny faritra ary manodidina ny 300 hektara ny tambary voaharo amin'ny fikaondrika ny nofotany. 570 kosa ny voavoly hazo voaharo amin'izao fotoana izao. Arak'izany dia titra miisa 300 mahery no nozaraina ho an'ireo mpamboly hazo mpisitraka ao anatin'ny fandaran'asa PLE 4 tao amin'ny commune Anaidrano faritra Sofia ny talata 12 aogositra 2024 izay notarian'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Arfid Ramilson. Nandritra izany dia nisy ihany koa ny fizarana anam-pamokarana toy ny vary, katsaka, blankaizy ho an'ireo tantsaha tao amin'ny faritra. Izany etsika izany dia ho fanamafisana fahavitantena ara-tsakafo sy ho fiarovana ny ala sy ny arena voajanahary ho lovanjafy ary indrindra ho fiarovana ny zo fananatan'ireo mpamboly hazo. Zay mihitsy ao anatin'ny ezaka anatrarana ny velonano fasivy izay napetraka ny filoha Andry Rajoelina zao etsika zao satria ny famokarana lovaindrafy dia tsy vitany hoe karakarany tany ihany fa indrindra miaro ny sahandrika sy ny nofotany izay ahafahan'ny tantsaha mampiakatra ny taham-pamokarana. Ireo tantsaha izay niara niasa tamin'ny tetikasa PLE 4 teto dia namboly hazo ary marihana manokana fa tanatin'izay ezaka zay dia nahafahana miaro tanimbary mahatratra tany amin'ny 330 hektara. Ireo ezaka rehetra zao ireo dia mba ahafahan'ireo mpamboly hazo ireo miaro arak'izay ny vokatry ny tany ho an'ireo taranaka, ho an'ireo zafy kely, ho an'ireo zafiafy any afarany ary anatin'izay indrindra no mba hatony azy ireo ary ampirisika azy hanohy zany ezaka fiarovana ny sahandrika sy ny nofotany zany, hanohy fambolen-kazo, hanohy zany fiarahana napetraky ny tetikasa PLE 4 satria PLE araky matesikasika azy tsy maintsy isy ihany ny fiafarana ka efa mipetraka eto amin'ireto vondrony tantsaha reto zany ataontsika hoe réflexe iarovana ny sahandrika, iarovana ny tany zany ho an'ny famokarana ary ho an'ny zafikely sy ny zafiafy handova an'izany fitaovam-pamokarana zany. Fa ny fanomezana titre toy izao dia mba hiverenana zany hoe fanomezana ny tany ho an'ny malagasy ka ahafahan'izy ireo misitraka ny tany hoentiny mamboly, hoentiny miary ary hoentina mamokatra hanatrarantsika an'izay fahavitantena ara-tsakafo. Ny PLE moa dia fandaharan'asa eo ambany fiahiny ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana izay vatsiany ny coopération allemande KfW vola. Ny asa tao amin'ny faritra Sofia nanomboka ny taona 2024 ary ho faranana amin'ny fomba ofisialy amin'ny alalan'ny atrikasa ny 20 aogositra 2024. Afa-po tamin'ny toana nentin'ny fandaharan'asa PLE 4 ireo mpisitraka ary indrindra amin'izao fahazoana titra izao. Lisorina aloha ny fitondrana fa nandefa an'le PLE 4 taty amin'ny faritra Sofia satria nisy tombotsoa be. Inona moa ny tombotsoa azo? Voalohany indrindra ianao tsy mividy an'izany zanakazo zany satria amena fotsiny ianao. Ny tany any zany no anjaranao dia le mamboly hazo dia samby rahantsika malala amin'izao fotoana zao fa simba ny tontolo iainana dia indesina mba hoe anjara biriky ny tena zany amin'ny malagasy an-tena dia manao an'izay fambolem-kazo zay. Misy tombom-barotra koa le izy satria zao azo le boky iny zany tena ngeza iny le fahazahoana an'izay titre zay satria tsy moramora zany mahazo titre zany ary izy moa napetraka ministra ny fambolena sy fiompiana teo hoe mba trandrahana ozy ny boky io fa tsy apetraka fotsiny. Ny nalo dia hitako amin'izao fotoana zao fa misy fialamboly sady fialamboly fidiram-bola. Misy revenu familial anay zany hafahafa kely satria mamboly zay, mamboly kakazo zay, mamboly vary zay dia plus ou moins tsy mividy vary hoaninay isan-taona zany zay amin'izao fa efa mipetraka riny dia mba misy économie kely. Izao etsika izao dia fiara-miasa teo amin'ny MINAE, ny MED, ny MATSF miaraka amin'ny faritra Sofia.